Hita aloha fa misy ako min'ilay fiara-miasa amin'ireo satria ny voafonja mivoaka ny fonja misy lasa pastera mihitsy. Misy ny tena hoe mandray andraikitra be any anivon'ny fiangonana tsirairay avy any, ary misy ny tena hoe tsy miverina. Fa io moa zavatra maro, ny olona tsy voatery hitovy dia misy indray ny tsirairay ihany no mbola miverina, fa le tena miorina amin'ny fivavahana ao anivon'ny fonja tsy miverina intsony ao anatin'ny fonja, fa mahita velon-tena hafa izy ataony rehefa mivoaka ny fonja. Ivitoerana isan'ny asan'ny nomonery samihafa ny eny anivon'ny fonja. Raha ny eto Madagasikara manokana izay ahitana voafonja miisa 3 alina dia manampy betsaka amin'ny fitezana ara-panahy ny voafonja ny fisian'izy ireny, hoy Ramatoa Sakina Volazara Mohamady, talen'ny fonja. Ny monerino manampy aminay amin'ny fitaizana voafonja, amin'ny fitaizana ara-panahy, satria ny ara-batana tena manavana aminay fa ny ara-panahy amin'ny monerino. Mijery ny sokajin'olona izay mila vonjy, ka ny anay dia any amin'ny fonjy. Ny atao any toroteny mampianatra katekomenina, mampianatra azy, mampibebaka sy ny sisa, mametra tanana. Fa ny ankoatr'izay tena mamerina azy hiverina ao anaty fiarahamonina. Ary io zany ny hampiavaka an'ilay hoe aumônerie régionale. Efa nataonay foana hatramin'izay ny mitory mizara sakafo, fa manomboka eto miditra lalindalina. Azo tsara ilay izy, amin'ilay maha olona manontolo mihitsy hoe manao anto izay amin'ny resaka hoe fampianarana mandraitra, fampianarana informatika, hitatsehatra maha olona azy mihitsy. Totosan'io alakamisy 5 Jona 2024 tetsy amin'ny FJKM Salema vaovao 67 hektara ny fametrahana ny taleno monery FJKM vaovao hiasa eo anivon'ny fonjan'ny faritra Analamanga. Pasteur Nestor Zafindramanitra. Itsika eto izao amin'ny filaza azy dia ambonin'ny tany, fa ny any am-ponja anaty lavaka. Zay filaza azy. Zay filaza azy anatin'ny fiarahamoninao zany. Ka izao, izy rehefa anatin'ny fonja lavaka io, tsisy ninona ataony eo fa na izy lalao, na izy loka, na izy hanao sport, na izy hay soratra masina. Mahafinaritra ny ankamaroan'ny olona rehetra tonga amin'ny toerana io dia misy antson'Andriamanitra ho aminy. Na inona mahazo azy. Ianao raha tsy maharaka hoe ahoana sy ny sisa, fa izy betsaka ny olona resy lahatra na namon'olo, na nanolana, na inona. Zao hoe tian'Andriamanitra ilay olon'ireo e. Mahafinaritra hoy izy fa ny ankamaroan'ireo olona mamita sazy ao amin'ny fonja dia marisika sy resy lahatra amin'ny asan'ny nomonery avokoa. Irosoana bebe kokoa raha ny nambarany ny fijerena amin'ny maha olona. Misokatra ho an'ny rehetra kosa ny fiaraha-miasa amin'ny nomonery amin'ny fanasoavana ny mpiara-belona. Marihana fa tafiditra ao anatin'ny asan'ny fandraharana ny fonja ny hamerenana ireo voafonja eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ireo fianakaviana izay niaviny. Ny anjarako zany dia sady miaina an'ireo, manetana an'ireo, mampirisika ary mampianatra amin'ny fiangonana koa sy mampirisika amin'ny fiangonana. Izay efa mafana fo mba hafana fo ihany, izay somary matoritory mba foazina hitodika any amin'ny mila vonjy. Fa ny moneria dia tsy manavakavaka. Ka eto dia manao antso, na fiangonana io, na mpanao asa soa io, na izy, anjeo vantasy rehetra eo aminy, vorona iray asa anao partena ray amin'ny rehetra ny moneria hanasaovana amin'ny mpiara-belona. Dia za eto tena manao antso mihitsy na nareo ONG reny, ary indrindra fitondram-panjakana tena miantso tolontana zahay fa asa ray ihany ny ataontsika e. Tianay ny mamerina amintsika vahoana Malagasy ny fanavahana ny atao hoe ady ara-pinoana sy ady ara-panahy. Fa ny zavatra misy eto amintsika dia ady ara-panahy. Zany hoe misy fanahy ratsy, misisika manakana ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka amin'ity tany ity. Manahy fifandonan'ny samy malagasy ny mpanao politika, raha Tolo-Janahary Maharavo na Dodo. Raha ny fanehoan-keviny manaraka nataony tamin'ity herinandro ity indray. Izany hoy izy ny antony antsoinantsika malagasy rehetra tsy hakanavaka, hibebaka sy andiny-tena, fa tena mba vahoanan'ny fifandonana isika io raha tsy mitandrina. Antsoantsika kristianina, mpanompon'Andriamanitra, mahatsapa an'izany fiverenana amin'Andriamanitra, mahatsapa ny ilana an'izany vavaka, mahatsapa an'izany fibebahana, mahatsapa an'izany fandinihan-tena tokony atao amin'ny firenentsika zany hifanantona haingana. Izahay moa amin'ireto fitaovan-tserasera izay miara-miasa aminay reto ny vahoaka malagasy dia misy fandaminana maika hifanaovanay miaraka amindreo
mba ahafahantsika mifandray mivatana, mifandray tsaratsara kokoa amin'ny fanatanterana an'izao asa zao, satria asa masina, asa ho an'ny tanindrazana zao, asa ho an'ny taranaka zao, sanatria tsy filana toerana zao, fa raha am'izao taonako zao, am'izao fahalehibiazako zao, raisiko adidy masina, raisiko adidy masina. Ity fitiavam-pahefana sy vola loatra ity ny fototry ny ratsy rehetra, ho ihany ny fanazavana ka mila miverina amin'Andriamanitra ny firenena.